Welcome to our channel, TeamAmorchan. So today we are going to interview few people in Madagascar, and we are going to ask them how far they know about the Philippines. Yeah. So androany izahay dia andeha hanao interview kely olona vitsivitsy any Madagascar dia anontaniana ahoana sy ahoana ny hatraiza ny fahafantarany zareo ny Filipina. Dia voalohany indrindra dia misaotra ny Karine za nanaiky hanampiana amin'ny fanaovana an'ilay vidéo sy ilay olona koa izay nanaiky natao interview amin'ity vidéo ity. Dia fisaorana be dia be aloha voalohany indrindra no omeko anareo rehetra. Dia ndao, let's get started! Hello guys, I'm Karine, and today we are going to meet some Malagasy people to discover a little bit about Madagascar and for more to talk about one topic. So let's go guys! Tuko! Mafantatra ang Filipina ba no? Yeah, continent sud-est. Mafantatra ang manasa Filipina? Oui. Ari mba fitenena mo Filipina sa bahay, no? Sacho! Mafantatra ang Filipina ba, no? Dia zaweza ang Filipina? Mafantatra ano anas? Yento. Mafantatra ang malabas Filipina ba, no? Mafantatra niya pa panofis. Ay, mba tinena mo is? Ay, dia mitenena mo Filipina zay, no? Salamat, izay. Yeah, merci beaucoup. Misaotra besako. Manauno. Hello. Mafantatra ang Filipina ba, no? Yes, I know the country. Ari mafantatra ang malaza Filipina? No, unfortunately not. Mba prononcer mo Filipina anankiray? Mabuhay. Thank you. Merci. Manauno. Hello. Mafantatra ang Filipina ba, no? Yes, the country. Ari mafantatra ang malaza Filipina? Yes, Louis Diamond Philip, a great actor of the 19th. Mba prononcer na mo Filipina zay mba, no? Salamat. Misaotra. Salamu. Mafantatra ang Filipina ba, nako? Yento pleno. Dia zaweza ka. Filipina dia tambaga na Mafantatra olona malaza Filipina ba, nako? Ie, ohatra zao i monsieur Misaotra izay anisan'ny olona izay tena manan-karena indrindra any Filipina. Izy dia tamin'ny fotoana 13 dia voatolona ho ilay olona izay tena manan-karena indrindra tao Filipina. Mafantatra mo Filipina ba, nako? Mafantatra kely ohatra hoe maboay. Dikany maboay zany dia hoe teny fisaorana. Ary ny Marina ity zany. maboy c'est longue vie. Na! ah bon, Maboy c'est longue vie. ela velona. Dia ny salamaty fisaorana. Misaotra anareo. Manauno. Mafantatra ang Filipina ba, no? Yes, I know Philippines is one of the Asian countries and its capital is Manila. Ari mafantatra olona malaza Filipina ba, no? Karine dia iza daholo. Yes, I know greatest hero, the Zerias. Mitenena mo Filipina ray, zay fantatrao? Misaotra. Manauno areo. Mafantatra ang Filipina ba, nako? Ie. Dia raha mafantatra dia aiza hoaiza izy? Nosy kely any amin'ny continent Asie. Ie. Ary mafantatra olona malaza Filipina ba, nareo? Tsy malala. Ie, dia mitenena mo Filipina anankiray zay mba mafantatra reo. Salamat. Salamat. Misaotra besako. Salamo. Mafantatra ang Filipina ba, no? Yeah, il a le continent asiatique en partie sud-est aussi. Ary mafantatra olona malaza Filipina ba? Yeah, Mba teneno hoe? Catherine Bernardo, si Daniel Padia,
fanaovana tsara ny lalao fotsy ao amin'ny honan-tsary atao hoe la promesse. Mba mitenena mo Filipiana zay mba hainao? Salamaty. Sotra. Salama. Mahafantatra ny Filipina ve no? Ie, Filipina dia firenena amin'ny continent asiatika, dia capitale Mani. Iyo. Ary mahafantatra olona malaza Filipiana ve no? Tsy mahafantatra. Mba mitenena mo Filipiana anankiray zay mba fantatrao? Ie, salamaty. Sotra. Nahono? Salama. Mahafantatra ny Filipina ve no? Filipina, fahafantarako ny Filipina zao dia firenena asiatika izy. Mahafantatra olona malaza Filipiana? Tena tsy mahafantatra mihitsy. Ay. Dia mitenena mo Filipiana anankiray zay mba fantatrao? Filipiana. Salamaty. Sotra. Salama tompoko. Mahafantatra ny Filipina ve no? Ie, Filipina dia firenena iray any amin'ny continent Asia misy azy ary maniny capitale. Mahafantatra olona malaza Filipiana ve? Non, tsy mahafantatra. Tenena mo Filipiana iray zay mba fantatrao? Salamaty, merci tika. Sotra. Salama. Mahafantatra Filipina ve no? Just a little bit. Dia aiza ry izy mahafantatra? It's an Asiatic country. Ary mahafantatra olona malaza Filipiana ve no? Yeah, some of them, but just those who play soap opera. Mba miprononce mo anankiray Filipiana? Salamat. Sotra. Salama. Mahafantatra ny Filipina ve no? Ie, Filipina dia firenena iray amin'ny continent asiatika ary ny renivohitra dia imani. Ary mahafantatra olona malaza Filipiana ve no? Malaza Filipiana angamba tsy mahafantatra. Ary mba mitenena mo Filipiana anankiray hoe zay mba fantatrao? Salamaty. Sotra. Thank you, TeamAmorchan, and see you all for the next video. Don't forget to subscribe to our channel, TeamAmorchan and Urikan Mao. Thank you and see you soon. Bye. And that's all for today, guys. Thank you so much for watching, and we hope you like the video. And also, again, thank you, Karine, and also other people who accept to be inside the video. So thank you so much, really appreciate it, and hope to see you all again soon. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Say bye-bye. Bye-bye.